miarabanao tonga soa eto amin'ny fitiavana voalohany fotoana iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra hanova amin'ny fiainanao ho lasa feno fifaliana, feno fiadanana ary feno fandresena. Tonga soa eto amin'ny fitiavana voalohany. Androany antsika manomy resaka amin'ny fahamarinana fa jerentsika kely fotsiny no zavatra nijerena tamin'ny vidéo farany. Lohateny vidéo farany mantsy ilay afaka tamin'ny lalàna. Dia tenin'Andriamanitra manazava hoe rehefa amin'ny Kristy tsika ozy izy dia tanteraka Andriamanitra ilay zavatra nitakiany lalàna, ilay fahamarinana takiany lalàna amintsika tanteraka Andriamanitra tao amin'ny Jesosy. Dia dika za mantsy tsy hoe nesorina ny lalàna dia hoe nandositra lalàna antsika fa mifanaraka amin'ilay zavatra nitenean'i Jesosy any amin'ny filazantsara ihany hoe tsy maintsy tanterana ny lalàna dia tanterahany Jesosy lalàna te amintsika ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia rehefa mino an'i Jesosy tsika dia marina ohatrany hoe natanteraka ireny lalàna rehetrarehetra ireny ao anatin'izany didifolo dia ao anatin'izany koa ilay lalàna sasany ilay zavatra tsy azo hohanina sy ilay andro tandremana sy ny sisa. Dia tao amin'ny Romana toko fahafito sy toko fahavalo mantsy ny tenin'Andriamanitra ny resaka an'izay dia tao amin'ny Galatiana toko fahatelo. Tenin'Andriamanitra jerentsika androany indray mahakasika ny hoe manana fieritreretana madio dia ny zavatra tena hoe tokony ateraka izany fahafantarana fahamarinantsika na hoe fahafantarana an'ilay hoe toerana misy antsika sy Andriamanitra dia hoe lasa marina antsika anatrehan'Andriamanitra dia zavatra tokony ateraka izany mihitsy hoe manana fisainana madio tsika tsy mieritreritra fahotana intsony tsy hoe mahatsapa tena hoe mpanota foana na hoe zavatra ohatran'izany. Dia jerentsika amin'izay ny tenin'Andriamanitra voalohany Timoty voalohany toko voalohany 1:5. Fa ny antony didy dia fitiavana ny fo madio sy fieritreretana tsara ary finoana tsy mihatsara velatsia. Dia zao ny tenin'Andriamanitra manazava hoe ny antony didina hoe le hoe torolalana ataon'Andriamanitra amintsika izy dia hoe fitiavana ny fo madio aloha voalohany. Fa manaraka hoe fieritreretana tsara. Dia ny fieritreretana tsara mantsy raha jerentsika amin'ny teny frantsay. Miresaka izy hoe bonne conscience. Dikan'izany mantsy fieritreretana tsy le hoe fisainana le hoe mieritreritra zavatra ratsy na mieritreritra zavatra tsara ny izany tenena fa manana feno fieritreretana madio, feno fieritreretana tsara. Dia dikan'izany tsy hoe mahatsapa izany hoe matahotra foana eo anatrehan'Andriamanitra. Misy olona zao ohatrany hoe mahatsapa izany ohatrany hoe mailomailo. Hoe mailomailo foana hoe sao dia misy zavatra hafa konokonon'Andriamanitra any ambadika any na zavatra ohatran'izany. Dia za mihitsy mino hoe izany anisan'ny antony hoe tonga an'Andriamanitra tonga dia manazava meloa. Hoe ekena antsika ao amin'ny malala, misy fotoana ny Baiboly miteny izany hoe ekena antsika ao amin'ny Jesosy. Dia amin'izay tsika tsy mitaintaina intsony. Tsy hoe matahotra izany intsony hoe sao dia raha manao an'izao ary dia tezitra indray Andriamanitra ohatran'izany zao ohatra hoe fa niaina fiaina ohatran'izany daholo tsika hoe ohatra hoe tamin'ny ray aman-dreny na tamina vady na hoe nifandray tamin'olona dia ohatra hoe avy nisy ady na avy nanao zavatra tsy mety eo masontsika. Dia izy mety hoe fa ohatrany hoe tsapantsika hoe fa namela heloka ilay olona ohatrany hoe fa miezaka manadino. Fa matahotra izany tsika hoe sao dia tsy tena manadino izy dia sao dia raha ohatra hoe manao zavatra hafahafa tsika dia sao dia tadidiny tampoka. Dia misy fotoana mihitsy ary misy olona manao fananiana manao an'izany. Ohatra hoe ny zavatra nataontsika efa ela be ohatra fa tamin'ny 2 volana tany. Dia raha verina manao zavatra tsy mety kely tsika androany dia mbola patsihivy indray hoe tsy tadidiko nga le tamin'ny 2 volana. Dia misy fotoana manjany kristiana manana izany fisainana izany fa ny tenin'Andriamanitra miteny hoe ny anton'le zavatra nampianaran'Andriamanitra dia mila manana izany conscience na hoe fieritreretana izany tsika hoe madio, voasasa, tsy hoe mahatsapa tena intsony tsika hoe sao dia Andriamanitra ary izay mieritreritra hamparary anahy no any ohatra. Na hoe zavatra ohatran'izany fa manana fisainana madio tonga dia milamina tsara, tsisy fisainana ambadika fa amina fo madio. Dia na dia fitiavantsika an'Andriamanitra ary dia izany tiany Baiboly hoe ity fankatiavantsika amin'Andriamanitra misy olona zao mafana fo be mihitsy ohatra makany am-piangonana manao zavatra ho an'Andriamanitra. Fa ny anton'le izy na hoe motivation amin'ilay izy hoe matahotra izy sao dia hoe raha tsy manao an'izany ohatra dia sao dia marary na sao dia maninona. Izany tsy fitiavana fo madio, izany ny atao hoe fisainana andevo izany. Hoe manao zavatra satria matahotra sao dia voakapoka fotsiny, matahotra sao dia hoe tsy mahazo karama fotsiny ary ohatra. Fisainana piasa koa ary izany fa tsy fisainana tompona orinasa ohatra. Fa raha ohatra hoe tompona zavatra tsika ohatra miasa ho an-dadantsika ihany. Dia tsy hoe manana izany fisainana izany tsika hoe sao dia tsy omen'Andriamanitra zavatra. Nisy fotoana mihitsy ary ny Baiboly resaka izany tamin'ny le tantara le zanaka dala mantsy fa fantatsika. Dia nijerentsika kely Luka toko 5:20. Luka toko 5:20 dia tezitra izy. Ity mantsy izany le zokin'le zanaka le lasa nandeha dia niverina ka tsy nety niditra ary nivoaka ny rainy ka nampandroso azy. Fa izy namaly ka nanao hoe indro izay hoe nefa nanompo anao ka tsy mbola nandika ny didinao na dia iray na dia indray mandeha akory aza. Nefa izaho tsy mbola nomenao na dia zanak'osy aza mba hifaliako amin'ny sakaizako. Fa raha vao tonga kosa io zanakao io izay efa nandany ny fanananao avy tamin'ny vehivavy janga dia namono azy ny zanak'ombiny fahy ianao. Ary hoy indray taminy, anaka, ianao eto amiko mandrakariva ary ianao avokoa izay rehetra ananako.
de zany zao ohatra misy ohatra zany zany toetra an'Andriamanitra amintsika ozy izy Jesosy de eto zao misy ohatra hoe ny fifandraisan'le dadany tamin'le zanany hoe zay ana rehetrarehetra ozy izy le dadany de an'le zanany daholo fa le zanaka tsy nieritreritra zany fa nana fisainana mpanompo ohatra ny hoe mieritreritra hoe karama indray ohatra ny fifandraisany amin'ny dadany de zany zao tsy fitiavana amin'ny fo madio tsy ohatra zany tian'Andriamanitra iainana amintsika hoe mieritreritra zany tsika ohatra hoe manao asa fanompoana de amin'izay tahian'Andriamanitra tsy zany avy ny tenen'Andriamanitra fa ny baiboly zao miteny zany ohatra raha mijery kely ohatra farany fotsiny sika any amin'ny Efesianina toko 1 de 7 de baiboly miteny zany hoe Andriamanitra fanitahintsika tamin'ny fitahim-panahy rehetra ao amin'ny Kristy de zany zao nita tsy hoe zany tsika ohatra hoe rehefa manao zavatra de zay vao tahian'Andriamanitra ohatra fa ny tian'Andriamanitra tongavana mihitsy hoe anana fo madio sika tsy mitovy amin'ny fon'le zanaka le zokin'le zanaka dala hoe manafisainana zany hoe miasa ao an'ny dadany ihany izy de tsy fantany hoe anazy ihany ny zavatra ataony iny de tsy manana fo madio de ny karazany anankiray indray mantsy misy olona miasa mieritreritra hoe sao de voakapoka fotsiny de tsy zany koa ny tian'Andriamanitra iainantsika aminazy zany poepo tian'Andriamanitra hoe iarahana amintsika hoe manao zavatra an'Andriamanitra sika ohatra makany am-piangonana tsika satria matahotra hoe sao de tesitr'Andriamanitra raha tsy makany de sao de hoe voakapoka na tsy fantatro de zany mantsy tenen'Andriamanitra hoe nitanjon'Andriamanitra ozy izy de tsika anana fo madio de hoe manana fieritreretana madio tsy hoe matahotra tsy hoe mailomailo foana amin'Andriamanitra hoe sao de mba mieritreritra zavatra hafa ary Andriamanitra zay androany tsy zany ozy izy fa hoe fitiavana fo madio hoe tian'Andriamanitra fotsiny amin'izay tsika tsy hoe satria matahotra kapoka tsy hoe satria mieritreritra hoe amin'izay tahian'Andriamanitra fa mahafantatra hoe za ao amin'ny Kristy de efa marina mitovy an'Andriamanitra foana fa marin'Andriamanitra za ozy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy mahafantatra zany tsika hoe za rehefa ao amin'ny Jesosy tamin'ny zanandrain'i Jesosy iny de natsofoka ny fanamasina tao amin'ny Jesosy de tonga de miforonina araka an'Andriamanitra tonga de marina tonga de masina de aveo amin'izay man zany tsisy vesatra tsony mitambesatra ty amin'ny sorokontsika hoe hiezaka anao an'izao amin'izay tian'Andriamanitra ezaka anao an'izao amin'izay ekena natrehan'Andriamanitra fa tonga de eken'Andriamanitra melotsika de amin'izay sika mifandray amin'Andriamanitra amin'ny fitiavana madio amina fotsy hoe mihatsara velatsihy tsy hoe tsy tena tian'Andriamanitra akory tsika fa matahotra fotsiny hoe tsy tena tian'Andriamanitra akory tsika fa hoe manao an'le asa fotsiny amin'izay mba hoe tahiny ohatra fa tonga de hoe ny faneken'Andriamanitra nalefa ny meloa ny fitahiana zany hoe fitahim-panahy rehetra amin'ny Kristy zany tonga de mandeha meloa rehefa vao mandray an' Jesosy tsika de amin'izay tsika amin'izay mifandray amin'Andriamanitra amina fo madio tsisy faneriterena tsony de raha mbola mijery ten'Andriamanitra hafa ihany tsika Hebreo toko 4 andininy 40 koako isika natona seza fiandriana fahasoavana fahasahiana mba azotsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory de eto mantsy roatra hoe ny resaka resana eto mantsy zany hoe resaka izy amin'ny 12 hoe fa sika ozy izy tsy manana mpisorona be zay tsy mahay miara mitondra ny fahalementsika fa zay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka atsika kanefa tsy nanana ota de mivokatra zany mantsy ozy izy hoe tsika ozy izy manana Jesosy le mpanelanelana atsika sy Andriamanitra de fa fantatsika mantsy hoe rehefa amin'ny Jesosy sika tonga de marina tanteraka hoe natrehan'Andriamanitra tonga de miforonina tao anaty fahamarinana sy tao anaty fahamasinana de ny antony zany ozy izy hoe afaka manatona seza fiandriana fahasoavana atsika ny afaka manatona an'Andriamanitra amin'izay tsika amin'ny fahasahiana tsy hoe amin'ny tahotra tsy hoe amina orooro tsy hoe matahotra sao de tadidin'Andriamanitra le zavatra nataotsika maly fa mahafantatra zany hoe za raha sendra manota ary de manana mpisolo vava de Jesosy za rehefa nandray an' Jesosy de tonga de fahamarin'Andriamanitra ny natiorako amin'ny Jesosy de manatona an'Andriamanitra amin'izay tsika amin'ny fahasahiana de amin'io andro mahory io mantsy ohatrany hoe amin'ny fotoana zay ilantsika fanampiana mihitsy de mifantanina mihitsy mantsy hoe oviana n'olona ny mila fanampiana de rehefa tsy mahavita ny zavatra rehetra araka ny tokony ho izy rehefa ohatra hoe tsika le mahafantatra eny mihitsy hoe tsy tokony anao an'ireto zavatra rehetra nefa mbola tafanao an'iny foana rehefa tsika le tafanota iny mihitsy tsika ny mila fanampiana de amin'izany mihitsy zany andro mahory tenen'Andriamanitra zany na hoe amin'ny andro hoe mila ilana famonjena mantsy zany dikan'izany de ny andro ilana famonjena rehefa hoe tsika latsaka iny mihitsy de ny tian'Andriamanitra ataotsika mantsy zany hoe rehefa le tsika latsaka rehefa le tsika tafanao adisona mihitsy tsy de manatona ozy izy ny ten'Andriamanitra manatona seza fiandriana fahasoavana atsika ozy izy azahoantsika famonjena de dika za mantsy rehefa tsika mila fanampiana mihitsy ozy izy ny ten'Andriamanitra rehefa tsy le tsika le tsy mahavita ny zavatra araka ny tokony ho izy tokony atao rehetrarehetra iny mihitsy de vao may tsika manantona an'Andriamanitra de zany mihitsy mantsy de efa maneho ny ampon'Andriamanitra ny ampon'Andriamanitra tsy hoe mandositra tsika rehefa sendra tafanao adisona
izy marina mihitsy hoe raha ohatra ka lasa disotsika rehefa manao disoana dia zany toe-po tokony hananan'olona hoe mandositra n'Andriamanitra matahotra fa satria tsika mahafantatra hoe rehefa ao amin'i Jesosy dia tao amin'i Jesosy tsika nanao an'ilay fahadisoana iny za tao amin'ny Kristy iny tsy hoe misy zany hoe ivelan'i Jesosy indraindray dia indraindray ao amin'i Jesosy indraindray ao amin'ny Kristy dia indraindray tsy ao amin'ny Kristy fa ao amin'ny Kristy foana rehefa nandray an'i Jesosy dia rehefa nanao adisoana mihitsy ary ao izy ny ten'Andriamanitra ka mila famonjena amin'izay na mila famindram-po amin'izay dia manatona n'Andriamanitra mihitsy amin'izay tsika dia amin'izay ozy izy hoe ampiana zany mantsy dikan'izany hoe seza fiandrana fahasoavana Andriamanitra dikan'izany fahasoavana zany hoe Andriamanitra manao ilay zavatra tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika ao antsika dia za mantsy dia efa manomboka maneho ny ampon'Andriamanitra na dia izay ten'Andriamanitra anankiroa izay fotsiny ary raha le Timoty sy le Hebreo teo dia efa manomboka maneho ny ampon'Andriamanitra hoe tian'Andriamanitra ozy izy voalohany mihitsy aloha tsika hoe mifandray amin'Andriamanitra amin'ny fo madio tsy amina hoe mieritreritra misy tambiny tsy mieritreritra zany tsika hoe anompo an'Andriamanitra amin'izay voatà dia hoe anompo an'Andriamanitra sao dia voaozona fa ny tiany ataontsika manaraka koa hoe na dia tsika rehefa manao adisoana mihitsy ary dia manatona fahasahiana tsika tsy hoe manatona mitahotra fa manatona fahasahiana ny seza fiandrana fahasoavana ahitantsika famindrapo sy famonjena amin'ny andro ilantsika an'izany dia ny olona mila famindrapo mantsy mazava ho azy ny olona zay nanao zavatra tsy mety mihitsy ny antony hoe mahatonga antsika mila famindrapo fa ny mila fantatsika fotsiny hoe amin'ny fahasahiana le izy fa tsy amin'ny tahotra amin'ny fahasahiana zany hoe satria tsika manana antoka mahafantatra tsika hoe za ao amin'i Jesosy fa tsy ho ivelan'i Jesosy tsony dia za manana natiora vaovao dia hoe famarin'Andriamanitra zany foana eo anatrehan'Andriamanitra na mesina hoe marina anatrehan'Andriamanitra foana dia tsy matahotra manantona anazy dia aveo amin'izay mantsy miresaka le zavatra ilantsika fanampianantsika ohatra dia raha ohatra hoe sendra mbola tafanao fahotana foana antsika dia fahotana mantsy izy misy an'ilay lafiny hoe nisy an'ilay fampisarahana tamin'Andriamanitra taloha fa fahotana koa mbola manandeha foana dia dikan'izany mantsy na dia efa aty amintsika amin'ny Kristy rehefa ao amin'ny Kristy ary tsika dia mbola mila miala amin'izany foana fa manandeha foana izy ny ten'Andriamanitra nahitan'izay tsika tamin'ilay Romana 5 iny Romana 5 dia 5 tsy fantatra reo fa raha manolo tena ho mpanompo ianareo na ho aniza na ho anizy dia mpanompo izay arahanareo nareo nanota ho amin'ny fahafatesana na ny fanarahana ho amin'ny fahamarinana dia dikan'izany mantsy zany hoe izy rehefa manota antsika dia mbola mila fanampiana foana hiala amin'izany fa manatona n'Andriamanitra antsika amin'ny fahasahiana fa tsy hoe mandositra n'Andriamanitra dia rohatra ianao mahatsaba an'izany hoe sahirana miala fahotana dia mety zany mihitsy ny antony satria mety mahatsaba an'izany foana ianao isaky ny manota dia miezaka mandositra n'Andriamanitra manao zany foana ny kristiana zay koa nanao an'izany taloha tadidiko zao ohatra hoe zay sy mivadiko zao nanao an'izany taloha hoe ohatra rehefa miady ohatra dia rehefa hariva tonga ny fotoana ohatra hoe hariva dia tokony hivavaka amin'izay dia samy tsisy mety mivavaka satria mahatsaba an'izany hoe tsy te hanantona n'Andriamanitra fa zany mihitsy ny tenen'Andriamanitra hoe rehefa mila fanampiana antsika rehefa mila famindrapo sy famonjena dia manantona n'Andriamanitra amin'ny fahasahiana dia ny antony mahatonga anay tamin'izany mantsy hoe tsy mahasahy manantona n'Andriamanitra satria ny fisainana misy maloto tsy manana fieritreretana madio mieritreritra an'izany hoe tadidin'Andriamanitra ilay izy dia hoe tsy te hiaraka amintsika Andriamanitra ohatra fa ny Baiboly miteny hoe mila manana fieritreretana madio tsika diovintsika tsara fieritreretantsika madio hoe zana dia le sendra lasa ao amin'ny nofo kely ary dia za ao amin'i Jesosy famarinana n'Andriamanitra foana dia manatona n'Andriamanitra tsika dia amin'izay ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe mahita famindrapo sy famonjena hoe mahita fanampiana dia efa tsika miala amin'ny fahotana iny amin'izay ny tena tanjona misy mantsy tsy hoe hiaina fiainana zany tsika hoe hiaina fiainao anaty fahotana foana fa ny tena tanjona misy hoe hiaina zay zavatra rehetra fa nataon'i Jesosy ho antsika dia ao anatin'izany mihitsy zany hoe tsy andevina fahotana zany tsony dia tsy mila mizaka mivokatry ny fahotana zany tsony ohatra zao mpivady ohatra tsy voatery hoe lasa mikorontana foana ny tokantrano afaka tsy manao an'izany tsony tsika afaka mianatra tsika hoe mianatra fanetretena ohatra afaka mianatra tsika hoe mianatra ny fitiavan'Andriamanitra dia lasa mahafinaritra be foana ny tokantrano lasa mahay mifandefitra lasa mahay mifanampy zavatra ohatran'izany fa ilay izy mantsy izy ny ten'Andriamanitra hoe mila manatona n'Andriamanitra tsika amin'ny fahasahiana dia dikan'izany mila manadio ny fieritreretantsika tsika dia zany mihitsy ny vokatra izany hoe marina ho azy eo anatrehan'Andriamanitra zany noho ny ao amin'i Jesosy fotsiny hoe rehefa nandray Jesosy fotsiny tsika dia mahafantatra hoe za manana natiora vaovao amin'Andriamanitra za miforona araka n'Andriamanitra dia na dia manao zavatra araka nofo kely ary andrandray na dia lasa tafanao adisoana ary dia dikan'izany za rehefa mila fanampiana mihitsy dia manatona n'Andriamanitra za amin'ny fahasahiana dia tena afaka mivavaka fotsiny mihitsy tsika tonga dia manatona n'Andriamanitra dia misaotra fa na dia nandeha araka nofo ary ateo dia za famarin'Andriamanitra foana ao amin'i Jesosy marina foana eo anatrehanao
de fa de afaka miresaka amin'Andriamanitra am'zay tsika mila fanampiana za mila fanampiana nohony am'zao zavatra zao ohatra raha ohatra hoe tezitezitra be foana atsika ohatra fotsiny zay de na de amintsika tezitra iny ary na hoe avy niady tam'vaditsika atsika ohatra na zavatra ohatran'izany de tonga de manatona n'Andriamanitra aingana fasina de misaotra n'Andriamanitra hoe za misaotra fa za fa marinonao foana am' Jesosy na de nandeharako nofa raha teo de mangataka fanampiana amin'Andriamanitra mety hoe misy zavatra mila asehon'Andriamanitra atsika ohatra hoe misy toetran'Andriamanitra tsy fantatsika ohatra de izy mantsy be deaibe ny antony hoe zavatra ilantsika fanampiana amin'Andriamanitra fa hoe mila fantatsika fotsiny zany hoe sitrapon'Andriamanitra amintsika rehefa am' Jesosy de rehefa manao zavatra tsy mety iny mihitsika rehefa le tsika tafanao adosoana mihitsy de manatona n'Andriamanitra aingana de am' fahasahiana am' fahafantarana hoe tsika marina foana anatrehan'Andriamanitra na misinna na misinna de ny ten'Andriamanitra vakitsika manaraka Hebreo 10:12 de aoka isika nantona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokina be avy amin'ny finoana manana fo voadio afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio aoka ho azontsika mafy ny fanekena sy ny fanantenana mba tsy hozongozonany fa matoky ilay efa niantso nanao ny teny fikasana de mitovitovy le teo mantsy zany aoka izy tsika nantona n'Andriamanitra mantsy zany amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokina dika zany marina zany mantsy hoe sincère raha mijery an'io baiboly teny frantsay de hoe sincère dika zany sincère zany mantsy hoe tsy manana eritreritra ambadika de tsy hoe manatona n'Andriamanitra zany tsika de mieritreritra ambadika any hoe mieritreritra zany hoe sao de voaozona sao de manao azao fa manatona fotsiny tsika hoe satria mahafantatra fotsiny hoe tian'Andriamanitra zany zao ny ten'Andriamanitra anisany malaza indrindra ohatra hoe fanakany am-piangonana de mety fanainao zany le jaona 7:12 hoe satria tian'Andriamanitra be ozy izy zao tontolo zao de nomena zanany latokana de manatona n'Andriamanitra fotsiny tsika am'zany amina fo hoe tsy manana fisainana ambadika fa manatona ny raintsika fotsiny de amin'ny fahatokina be ozy izy avy amin'ny finoana na hoe amina fanana finoana bezaka be na hoe tsy hoe matahotra atsika fa matoky mihitsy hoe noho le zavatra nylazain'ny ten'Andriamanitra atsika ny finoana man zany nifototra am'le zavatra tenen'ny ten'Andriamanitra fa tsy mifototra amin'ny fahatsapana raha mijery kely an'izany tsika le any amin'ny Romana 12:17 hoe koa ny finoana de avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy de io mantsy hoe toriteny le hoe ohatran'izao ataoko zao fa raha mijery an'io amin'ny teny hafa tsika de hoe avy amin'ny zere fotsiny hoe avy amin'ny raha miteny frantsay zao de hoe la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ de dika zany mantsy zany hoe finoana ozy izy avy amin'izay zavatra rentsika de izay rentsika iny avy amin'ny ten'Andriamanitra de ny finoana mantsy zany tsy hoe misy finoana ho azy hoe tsy fantatra hoe avy aiza finoana zany hoe rehefa mahafantatra atsika hoe zao ny tenen'ny ten'Andriamanitra mahakasika anazy za fa marinina n'Andriamanitra ao am' Jesosy de manatona n'Andriamanitra am'izay tsika avy amin'iny finoana iny de aveo izy hoe manana fo voadio afaka fieritreretana ratsy de fieritreretana iny mantsy mitovy le jerentsika teo ihany hoe conscience iny na hoe fieritreretana de izy hoe raha hoe amin'ny baiboly teny frantsay le cœur purifié d'une mauvaise conscience de dikan'izany mantsy hoe voasasana voadio amin'ny fotsika afaka amina fieritreretana maloto de dikan'izany fieritreretana maloto zany mantsy le ohatran'ny mailomailo ohatran'ny matsapa zany foana hoe sao de misy zavatra tsy mety atao koa raha zany sao de misy zavatra matezitra n'Andriamanitra aminah raha zany fa tsy hoe afaka am'izany tsika ozy izy de aveo manana vatana voasasa tamin'ny rano madio zany koa ny tenen'ny ten'Andriamanitra de izy hoe aoka azontsika mafy ny fanekena na hoe mila tazomitsika mafy le zavatra le inotsika iny le confession man zany amin'ny teny frantsay de le confession ohatra nisan'izao confession zany zao tsika le miteny hoe za de efa marin'Andriamanitra am' Jesosy marina rehefa am' Jesosy mitovy n'olona hoe natateraka ny lalàna manontolo de tazomitsika mafy iny ozy izy de ny antony mahatonga n'iny miozongozona mihitsy mantsy hoe raha mijery nofitsika raha mijery le zavatra ataotsika ty ivelany ohatra hoe tafandainga ohatra na ohatra hoe tsy fantatro ny enti-po ohatra de niady tamin'ny vady na zavatra ohatra zany de iny reny zavatra reny mihitsy mahatonga atsika hoe lasa manana fisainana hoe tsy mitazona le fanekena ataotsika intsony na le confession iny fa lasa mieritreritra hoe sao de za ary mpanota lasa mandalo ao-tsaintsika eo zany fisainana zany fa tsy izy ny ten'Andriamanitra hoe amina finoana mitobaka ozy izy na hoe amina fahatokina be ateraka finoana de mila tazomitsika iny fanekensika iny de finoana mantsy avy amin'ny ten'Andriamanitra de nisany dikan'izany mihitsy mantsy hoe amin'ny fahafantarana zay zavatra tenen'ny ten'Andriamanitra mahakasika ny tenatsika de zany ny fomba hoe hitazonantsika na hoe atonga atsika hoe anana fo madio na hoe anana fo sincère na anana fo tsy manana fieritreretana ambadika rehefa miaraka amin'Andriamanitra de manana fieritreretana mazava sy madio tsara tsy hoe mailomailo tsy hoe matahotra foana fa mahay manatona n'Andriamanitra atsika amin'ny fahasahiana ozy izy le tany amin'ny Hebreo 4 teo ihany de zay man zany tanjona mila ananantsika ny tena tanjontsika de hoe manana zany fahatokina be zany tsika de manana zany profession zany na hoe manana zany confession zany na hoe tsika le mahafantatra hoe iza tsika eo amin'ny Kristy de tena hoe mahafiorina amin'iny tsy mihozongozona amin'iny tsony
de vakitsika manaraka mantsy hoe inona am'izay mahasamy hafa hoe mandeha araky mifanasy mandeha araky ny nofo am'izany lafiny hoe fieritreretana zany de vakitsika ny romana toko vavalo de andiny fa 12 fa tsy nandray fanam-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo fa nandray fanahy zanaka natsangana zay antsonareo hoe aba ray eo fa ny fanahy de miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika de eo mantsy zany zao ohatra ny ten'Andriamanitra manomboka manazava hoe tsika sisy tsy hoe nandray fanahy tsy hoe nandray fanandrona fandevozana tamin'ny tahotra fa ny fanahin Jesosy mihitsy inona atsofok'Andriamanitra ty amintsika de miantso hoe aba ray ny dikan'izany aba ray zany hoe dada ihany dikan'izany fa hoe ray akaiky ohatra hoe zanaka zao ohatra miantso ana misy fomba tiany antsona ana rehefa tianeo izy hoe akaiky ana izy de raha za mantsy dikan'izany de ozy izy mantsy zany ten'Andriamanitra hoe ny zavatra nataon'Andriamanitra tamintsika mihitsy koa ozy izy raha hoe amin'ny fanahy de ny amin'ny fanahy zany raha ohatra hoe mandeha araky ny fanahy zantsika ka amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra de mahatsapa an'izany hoe za zanak'Andriamanitra akaiky ny fony be mihitsy de tsy mahatsapa an'izany hoe tahotra zany ohatra hoe amintsika fandray amin'Andriamanitra ohatra ka hoe matahotra sao de tezitra Andriamanitra matahotra sao de tadidy ny zavatra nataontsika matahotra zavatra ohatran'izany de tsy amin'ny fanahy zany fa nofo zany tsika le mijery le zavatra nataontsika tsy tokatokana tamin'ny nofo iny ohatra hoe tsika mieritreritra ny zavatra nataontsika androany inona avy ny zavatra nataoko androany zany zao nofo de iny am'izay mantsy rehefa mahita am'izay tsika ty zany ohatra hoe nandainga de nefa nididy folo miteny hoe aza mandainga de zany zao rehefa ohatra hoe mieritreritra araky nofo sika de mieritreritra sao de za zany lasa mieritreritra zany hoe sao de zany Andriamanitra tezitra aminah ohatra fa zany nofo lalàna mihitsy mantsy tsy amin'ny fanahy fa lalàna ty amin'ny nofo de zany koa mbola vao may fanohitra am'le fanvakitsika tamin'ny farany ihany hoe afaka amin'ny lalàna tsika esorintsika amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra mihitsy ny lalàna fa rehefa amin'ny fanahy ohatra hoe misaina araky ny fanahy zany tsika de zavatra tonga ao an-tsaintsika na zavatra fantatsika hoe tsika nandray le fanahy zanaka natsangana de le fanahin Jesosy miteny eo amintsika hoe miantso an'Andriamanitra hoe aba ray na miantso an'Andriamanitra hoe dada na tsy fantatra zay fomba fiantso an'Andriamanitra na fomba fiantsontsika ny dadantsika akaiky ohatra de miantso an'izany izy ozy izy de aveo ny fanahy amin'ny 15 fanahy rozy izy ny zavatra atao fanahymasina atao amintsika de miara-milaza fanahintsika mantsy izy amin'ny teny gasy fa raha ohatra hoe jerentsika amin'ny teny frantsay ozy de miteny hoe l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu izy ndika zany mantsy hoe fanahymasina mihitsy ozy izy mijoro vavolombelona amin'ny fanahintsika hoe zanak'Andriamanitra atsika de zany ny ao amin'ny fanahy de dikan'izany mantsy zany fisainana matahotra zany fisainana mailomailo zany fisainana manana fieritreretana ohatrany hoe maloto ohatrany hoe matsapa hoe nandika zavatra teo natren'Andriamanitra zany foana tsy fanahy zany fa nofo fa ny fanahy ozy izy ny ten'Andriamanitra mijoro vavolombelona amin'ny fanahintsika raha ohatra hoe henontsika mazava zany tenin'ny fanahymasina de na de amintsika le tafanao zavatra ratsy iny mihitsy ary de ny fanahymasina miteny foana hoe zanak'Andriamanitra ianao izy miteny hoe aza manao an'iny fa tsy miteny zany hoe aza manao an'iny tsony fa hoe sao de anao tsy tian'Andriamanitra fa izy hoe zanak'Andriamanitra ianao fa tsy zany tsony natiranao fa ianao fa fahamarin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy de aza manao zany fahotana zany tsony fa manandeha fotsiny zany de lesy mantsy zany ny tanjony ny ten'Andriamanitra mantsy hoe tsika hiala amin'ny fahotana fa izy tsy amin'izany fisainana hoe fieritreretana maloto zany ialantsika amin'ny fahotana fomba ialantsika amin'ny fahotana tsika rehefa mahafantatra hoe izy atsika ao amin'i Kristy de manomboka mianatra mandeha araka iny nisy fotoana mihitsy mantsy zay nitahizay natao anaty zany be mihitsy hoe mila manana fisainana maloto tam'izany mantsy za mba tia ohatrany hoe nafanafana fo kely tam'izany de tam'izany zay niara nivavaka samy mpianatra isaky ny sabotsy hariva zay tam'izany de miaraka de manao fotoam-pivavahana ohatry le atao lahady reny any fa sabotsy fotsiny de tam'izany mba nazoto kely mihitsy antarika de mianatra tadidiko tam'izany de liturgie mantsy ny filazana anazy fa izany le fombafomba hoe rety fotsiny filahatra ny zavatra atao rehefa service ny tena dikan'izany fa tsy hoe misy zavatra lava be de tadidiko tam'izany de hoe misy an'le fotoana mantsy hoe vakina sitrapon'Andriamanitra de tadidiko isaka sabotsy tam'izany de rehefa toriko ohatra ny tarika de mitady ten'Andriamanitra foana zay zavatra tsy taterako de ny tena tanjona amin'lisy mantsy hoe vakina iny de am'izay mahatsapa tenan'olona hoe meloko anatren'Andriamanitra de sina mibebaka de sina mifona de manao zany foana zay tam'izany isan-kerinandro fa zany mihitsy le mifanohitra am'le izy tsy hoe mezaka mitady lalàna ao anaty ten'Andriamanitra mitady inona ny tsy taterako am'izay sa mahatsapa hoe diso anatren'Andriamanitra fa miheno ny fanahy de mamantatra hoe zaka ny fanahymasina ke zany miteny mijoro vavolombelona amin'ny fanahiko foana tsy mety mijanona hoe zanak'Andriamanitra za de dinga zany mantsy zany ny fisainantsika mila tazana lisy mantsy ohatra hoe za zao fa fahamarin'Andriamanitra foana fanandrain'i Jesosy za tam'izany nanao an'izany zavatra nitantaraiko zany fa ny fieritreretako naloto foana satria tsy nidioviko tamin'ny ten'Andriamanitra le izy
dia za mantsy mila mianatra atsika mandeha araky ny fanahy amin'izany lafiny izany dia diovina ny fisainany fieritreretantsika diovitsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia izany ilay teneny Hebreo teo hoe tazomintsika mafy ozy izy le profession na hoe fanekentsika le fahafantarantsika hoe za zao ny tenen'ny ten'Andriamanitra aminahy dia tsy mivadika amin'izany ntsony a tsy mihemotra amin'izany ntsony a dia ohatra hoe tena zavatra resantsika amin'izao série zao mihitsy mantsy hoe le hoe famarina hoe tsika manana natiora marina eo anatrehan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy dia izany fotsiny tenentsika hoe za tonga dia famarin'Andriamanitra za vao amin'i Jesosy dia tsy miala amin'izany ntsony a dia tsy hoe mitaditsika hoe miaina fiainana lalàna ohatran'izany nataonay taloha izany dia hoe isan'andro mitady fonina ary ny ten'Andriamanitra tsy tanterako fa isan'andro sika mijery hoe inona ny zavatra tenen'ny fanamasina aminahy dia zavatra tenen'ny fanamasina amintsika izy rehefa mianatra izany tsika hoe miara-miaina amin'Andriamanitra foana dia manomboka miteny zavatra mivantana amintsika ny fanamasina fa ao anatin'izany mihitsy koa ny zavatra tenen'ny ten'Andriamanitra dia eto izao ny ten'Andriamanitra miteny hoe fanahy mihitsy ozy izy araka mijoro vavolombelona amin'ny fanahintsika foana hoe tsika zanak'Andriamanitra dia izany zavatra tenen'ny fanamasina amintsika dia rehetra mijery ten'Andriamanitra fara mantsika Galatiana 4:4-5 dia mitovy ilay teo mihitsy ozy izy hoe ary satria zanaka ianareo dia niran'Andriamanitra ho ataom-pontsika ny fanahy zanany miantso hoe aba raio dia mitovy an'izany ihany Galatiana sy ny Romana mantsy amin'ny ankapobeny misy koa mitovitovy ihany fa hoe ny ten'Andriamanitra fotsiny manamafy hoe satria tsika ozy izy zanaka rehefa nandray an'i Jesosy mantsy izany fa tsy marina izany amin'olona izay tsy eo amin'i Jesosy dia rehefa nandray an'i Jesosy tsika ozy izy dia nalefa n'Andriamanitra te-pontsika ny fanahy zanany malala dia miantso an'izany amin'Andriamanitra hoe dada miantso an'izany hoe akaiky hoe dada akaiky an'Andriamanitra miantso an'Andriamanitra hoe izy hoe ray fa tsy ohatra le ray hoe ray lavitra dia ohatra tsika zao mahita ohatra an'izany fiarahamonina misy zao mpianaka tsy dia mifanakaiky fa misy mpianaka mifanakaiky be misy dia samy hafa kokoa ny fomba firesaka zareo dia za mantsy zany dikan'izany hoe le fanana lefa n'Andriamanitra te amintsika arozy izy tsy manasaraka antsika amin'Andriamanitra ohatran'izany fisainantsika zany tsy mametraka elanelana amintsika sy Andriamanitra ohatran'izany hoe fieritreretantsika maloto izany dia tena hoe izany mihitsy ny fiainana rehefa ao amin'i Jesosy izany ny fiainana rehefa hoe mandeha araka ny fanahy dia mahafantatra hoe fanamasina mihitsy ary miteny mijoro vavolombelona fanahy hoe za zanak'Andriamanitra dia dikan'izany fanamasina tsy manameloko antsika dia avaosika amin'ny fisainantsika diovina ny fieritreretana diovina foana isaka mahatsapa tena izany tsika hoe maloto ohatra na hoe tafanao zavatra ratsy dia manatona n'Andriamanitra amin'ny fahasahiana tsika manatona seza fiandriana fahasoavana amin'ny fahasahiana dia tonga dia miteny hoe za misaotra anao zaray fa za famarin'Andriamanitra za ao amin'i Jesosy na dia nandeha araky nofo ary ahy teo dia vedy miresaka amin'Andriamanitra amin'izay tsika hoe inona zavatra tokony ataoko ohatra afahako miala amin'izany inona ten'Andriamanitra mety hoe mila vakiako afahako hoe mahafantatra hoe iza za ao amin'i Kristy inona zavatra tokony ataoko mba afahako hoe mahay mihaino fanamasina kokoa ohatra amina fotoana ohatran'izany dia za mantsy mety hoe anisan'ny zavatra mbola ianarantsika mihitsy koa fa hoe zavatra mila fantatsika amin'ny ten'Andriamanitra androany dia ny sitrapon'Andriamanitra amintsika rehefa ao amin'i Jesosy dia manana fieritreretana madio tsy mailomailo amin'Andriamanitra tsy matahotra sao dia kapon'Andriamanitra tsy matahotra sao dia ataon'Andriamanitra marary tsy matahotra sao dia voahozona fa mahafantatra hoe za ao amin'i Jesosy za ao amin'i Kristy dia famarin'Andriamanitra za dia manana fisaina madio dia manatona n'Andriamanitra foana tsika isan'andro tsisy fahasamihafana mihitsy na nandeha araky nofo kely tsika na nandeha araky ny fanahy be foana tsisy fahasamihafana mihitsy isan'andro fa manatona n'Andriamanitra amin'ny fahasahiana foana dia izay vakintsika androany dia video manaraka tsika mbola maky makasika an'izay fahamarinana izay ihany satria tinao ao fa zanaka malalanao satria tinao